dia mbola amin'ny fifaliana trano mbola miaraka amintsika indray any no anatin'izao teny mpampaherezana izao. Mialohan'ny zavatra rehetra dia hivavakintsika. Jehovah-Andriamanitra iray misaotra anao izahay satria Andriamanitra be famindrampo sy be fitiavana ianao. Tsy mijery izay mety ho faratsiana fa namindra voka nanafaka anay tamin'ny loza. Mankatahanay aminao dia mba tsy ho tanteraka aminay ny tenin'ny mpampo hoe raha dia mieritreritra fa miadana sy mandry fahizay ka ho tonga tapaka ny fandringanana tao anatin'ireny toe-javatra mitranga izay misy teo amin'ny firenena, misy teo amin'izao tontolo izao ireny. Zavatra tianao mampitaina aminay dia mba tsy hatonga anay anjeny andro lava fa mba hatonga anay andinika tsara satria ianao ny tompo ny tantara ary ny zavatra rehetra mitranga tsy tonga maso efa nampahafantarinao teo amin'ny aloha fa amin'ny andro farany dia misy loza tsy misy toa azy izay anjohan'ity izao tontolo izao ity. Mampafantatra anay ianao fa ho fetra ny fotoana iainanay ity amin'ity izao tontolo izao ity ary tsy maintsy ho avy ny fitsaranao ka mba hatonga anay tsy haninona dia miteny mandrakariva ianao manao hevitra anay ary manome anay ny fepetra rehetra ilaina mba hatonga anay ho voaharo ny amin'ny loza izay ho avy. Mangatanay aminao dia mifanaina masina no miasa mandrakariva nanokatra ny fomba hampanahanay mba tsy hatonga anay misy an'izay mpaniratsiraka no tsinitsinina ny teninao, nanao tsinitsinina ny fepetra rehetra izay omenao amin'ny fomba rehetra. Miseho izany eo amin'ny sehatra ranofo, eo amin'ny fitantanana firenena ary miseho ihany koa eo amin'ny sehatra ra-pana satria tsy afa-misaraka ireo zavatra izao. Atoko sy mino izay fa mampahery ny fomba hampanahanay ianao mba handehananay mendrika toe-panahy araka anao amin'izao sisy izao mba hitondranao fiarovana ho an'izao firenena izao ho an'ny olon-drehetra. Atoko sy mino ary izay fa manatrika anay ianao ary manoro lalana mandrakariva mba ahafantaranay ny toromarika rehetra izay omenao mba ahafahanay miambina dia sy ho hatrany voninahitra ao iray ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Araka ny zavatra nambarantsika dia miaino anatin'ny vanim-potoana ny fanavotantsika izay efa nanomboka nazavaintsika tamin'ny faraparany. Izay andro fanavotan'izay dia ao anatin'ny volana Tisri na ny volana Septambra sy volana Oktobra ngamba efa manomboka mazava amintsika zavatra mitranga tany amin'ny testamenta taloha. Fa ny fisehony eo andro fanavotana io dia ny fidirany mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra ary isa-taona no anatanterahana izany tany amin'ny testamenta taloha. Ary izay fidirany mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra izay dia misolo tena ny zanak'Israely rehetra mitalao amin'Andriamanitra mba tsy hatonga fandringanana fa mba hatonga ny famindrampon'Andriamanitra ho amin'ny zanak'Israely izay mpiodana mba tsy hatonga azy ireo ho ringana satria tao anatin'izany andro fanavotan'izany araka ny efa niresahantsika dia fanapahakevitra izay saika ho raisin'Andriamanitra hitondra loza fandringanana mba hatonga ny zanak'Israely hieritreritra
fomba ny Jehova mihitsy hatramin'izay izy tsy tonga dia manodrinkana, izy tsy mamely tapoka izany mihitsy fa mampitandrina izy aloha ary meny fotoana fohy ny olona mba hatonga ny olona hitodika amin'Andriamanitra hibebaka. Ary izay no mahatonga ny mpisorona be miditra ao amin'ny efitra masina indrindra, izay solon-tenan'ny zanak'Israely, misolo vava ny zanak'Israely eo anatrehan'Andriamanitra ary mitaraina mifona mba hamindran'Andriamanitra fo amin'ny zanak'Israely. Ny andro fanavotana tsy hoe asa mpisorona be fotsiny tamin'izany vanim-potoana izany, fa misy zavatra takiana ihany koa ho an'ny zanak'Israely mandritra ny vanim-potoana izay hijanona ny mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra. Ary ny zanak'Israely mandritra n'izay fotoana izay dia misy zavatra takian'Andriamanitra azy, dia ny fampahoritena izay efa hitantsika tao amin'ny Levitikosy 20 dia ny 7:20 ka hatramin'ny 1:30 dia hiverenantsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao no lalàna mandrakizay ho anareo amin'ny andro 10 amin'ny volana 17 dia aoka ny mpahorin'ny tena anareo ianareo, ary tsy hanao raharaha akory na ny tompon-tany na ny vahiny eo aminareo, fa amin'izany andro izany nanaovana fanavotana ho anareo hanadiovana anareo, ka dia adio afaka mifahotana rehetra eo anatrehan'i Jehova ianareo. Ho tena andro fitsarana ho anareo izany, ka mpahoriny tena anareo ianareo ho lalàna mandrakizay izany. Izay ilay baikon'i Jehova nomen'ny zanak'Israely ary araka ny resahantsika hoe vanim-potoana anankiray izay hitalaony ny mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra, fa vanim-potoana ihany koa takiana amin'ny zanak'Israely mba hampahoriny tenany, satria andro fanavotana, andro famonjena, andro fanadiovana ny olona ho amin'ny fahotany, ary tsy ny zanak'Israely rehetra irery ihany no takian'Andriamanitra natanteraka an'izany ozy, fa na ny vahiny izay tonga ao aminareo, ary izay vahiny resahany teny soratra masina izay dia tsy hoe lalàna ho an'ny zanak'Israely irery fotsiny ihany, fa lalàna ihany koa ho an'ireo jentilisa izay miaraka amin'ny zanak'Israely, izany hoe mampiseho izany io tenin'Andriamanitra io, fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny firenena rehetra, tsy ankanavaka, tsisy afaka milaza mihitsy eto amin'ity izao tontolo izao ity hoe izay tsy minon'Andriamanitra ka tsy ho anay izany teny izany. Fa ny Andriamanitra izay vavahantsika dia Andriamanitra tokana, ary Andriamanitra mijery ny olona rehetra, na izy na izy, na mino an'Andriamanitra na tsy mino an'Andriamanitra. Ary ny tanjona kendren'Andriamanitra dia mba hampiverenana ny olona rehetra tsy mahalala ho amin'Andriamanitra, ary koa fampieritraretana ny olona izay mihevitena fa manaraka an'Andriamanitra kanefa mihodina mandrakariva. Ary misy antony matoa asain'Andriamanitra mampahoro ny tenany ny zanak'Israely sy ireo tompon-tany sy vahiny tamin'izany vanim-potoana izany, satria tsy hoe nitoka-monina fotsiny ny zanak'Israely hoe zanak'Israely fotsiny, fa nisy olo-kafa miaina teo amin'ny fanerasera tamin'ny firenen-kafa ihany koa ny zanak'Israely, ary ny lalàna dia ho an'ny olona rehetra. Izay ilay fampahoritena izay ho an'ny zanak'Israely sy ny olona rehetra, ary ny fitaraony ny mpisorona be no amin'ny efitra masina indrindra. Izay ny toe-javatra misy fa mipopavahana ny tanterahana tamin'izany vanim-potoana izany, ary ny zavatra tokony tsapantsika sy ho fantatritsika ao anatin'izay fampopavahana tanterahana izay dia misy ny loza izay efa miatra, na loza mandindona fandringanana izay tian'Andriamanitra ho tanterahana, fa noho ny amin'ilay mpisorona be dia mamindra fo Andriamanitra ary meny fotoana ny olona mba hatonga ny olona hampahoro ny tenany. Ary izay ilay fampahoritena izay no dinihantsika ny zavatra manaitra ao amin'ity Levitikosy 20 ity, dia ilay tenin'i Jehova hoe ary izao no ho lalàna mandrakizay ho anareo
tsy vitany hoe fa nipompivavahana ny tanterahana tamin'izany fotsiny, ka rehefa tonga Jesosy Kristy dia tsy ho tanterahana tsony. Nibaikin'Andriamanitra ary eo no madiso hevitra ny ankamaroan'ny olona amin'izao vanim-potoan'izao, satria raha vao miresaka ny any amin'ny testamenta taloha dia raisiny ara-baka teny fa tsy mahatakatra ny zava-panahy ny ankamaroan'ny kristianina indrindra indrindra, fa ny tenin'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay, ary ilay lalàna apetrak'Andriamanitra dia lalàna maharitra mandrakizay. Izany hoe antonona amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, tamin'izany vanim-potoana izany dia nitanterahana ara-baka teny tokoa izay ilay fampivavahana amin'ny fanavotana izay, satria izy sataona dia tsy maintsy miditra amin'ny efitra masina indrindra misorona be, ary misy ny fanatitra izay tanterahana amin'izany vanim-potoana izany. Isataona omby, ondry, vonoina mba andraisina famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Fa rehefa tonga Jesosy Kristy dia tsy misy tsony izay fanatitra izay, fa vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana indray mandeha ny fanatitra, tsy midika izany akory fa mitsahatra ny fanompoam-pivavahana. Ka araka ny resantsika isataona izany dia tanterahana, ary izay no atserovantsika amin'izao vanim-potoana izao hoe vanim-potoana ny fanavotana izao volana septambra sy oktobra izao, izay efa niresantsika hoe amin'ny lafiny anankiray dia saika manodidina n'ireo volan'ireo no misy fietsehana mahery vaika izay mitady hiteraka korotana amin'ny taonan'ny olona tsy hanaraka fepetra, ny taonan'ny olona ioko, ary hisehoany ny ankamaroany ny fanaratsiana rehetra sy ny fanakorotanana. Kanefa na izany ary ny zavatra misy etsy an-daniny dia misy ny fampitandreman'i Jehova, ary amin'ny mahandro fanavotana azy dia na inona ataon'ny olona dia tanterahan'Andriamanitra ary porofon'Andriamanitra, fa nitetika fanakorotanana rehetra dia mandamoka, fa tena misy tokoa ny fanavotana ataon'Andriamanitra. Raha mijery eto amin'ny firenentsika dia tsy tapona felona izany, ary tsika tsy hiditra amin'ny antsipiriana ny karazana korotana maro isan-karazany, fa mifantoka fotsiny tsika amin'Andriamanitra hoe mamonjy Andriamanitra, ary tsy mahagaga ny toe-javatra mitranga, satria efa nandritra ny volana maromaro teo amin'ny firenena izay nanomboka mialohan'ny Paska, izay nisiny valana retina izay mitranga manerina n'izao tontolo izao, ary nampikakaiky mihitsy ny vahoaka rehetra. Kanefa dia Andriamanitra mamitra fo, tsy mbola tonga amin'ny fandringanana, tsy mbola tonga amin'ny fataperan'izao tontolo izao, fa avelan'Andriamanitra hitranga fotsiny ireny, hampieritreretana ny olona mba hahatonga ny olona tena hahay anaja ny fepetra, mba hisiny ilay tena fanavotana marina. Ary izay no nahatonga antsika niresaka hoe volana septambra sy oktobra dia vanim-potoana hamalian'Andriamanitra vavaka ny olona, ary misaotra an'Andriamanitra lehibe dia lehibe tsika, satria tsisy afaka milaza mihitsy fa noho ny herin'ny tenany, na noho ny fahaizany, na noho ny fahalalany, na tonga ny fandresena ny aretina, fa toe-tsaina avy amin'Andriamanitra ny fepetra rehetra izay niainantsika teto. Ary raha tsy teo Andriamanitra izay nitasina maro vavaka, verimaina ny ezaka rehetrarehetra izay natao, ary dia hitantsika taratra fa amin'ny vanim-potoana isiny loza maro isan-karazany dia tsy vitany hoe mpitoro filazantsara na mpitondra fivavahana fotsiny no mitaonany olona ho amin'ny fibebahana, fa dia rehantsika na ny firenena rehetra raha ny fanjakana dia saika manao antso mba tonga ny olona hivavaka sy hitalaon'Andriamanitra, mba handraisana varim-bavaka izay ahafantarantsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Fa Andriamanitra ny tompo marika ny amin'ny famonjena antsika rehetrarehetra, ka na inona ezaka tamin'ny olona, raha tsy Andriamanitra no momba dia eri-po verimaina izany rehetrarehetra izany. Ary tafapaka amin'izao andro fanavotana izao, ny fisian'izay loza izay ary ny zavatra tsikaritrintsika dia hitantsika fa manomboka miaina dia miaina
ny olona tratra ny valana retina ary manomboka miaina ara-dalàna ny akamaroan'ny olona miverina amin'ny laoniny kanefa tetitsika dia nyresaka mihitsy navelan'Andriamanitra hitranga fotsiny ireny mba ahafahan'ny olona mahay mankatoa sy manaja ny fepetra ary tsy hoe afaka ny loza dia mijanona ny fanarahana ny fepetra fa raha afaka ny loza eo indrindra raha ny tokony vao maika hitohy ny fitandremana sy ny fepetra rehetra arahana satria raha ny soratra masina tsy iny any angeny loza mitrange fa misy ny karazana loza maro isan-karazana izay tsy haitsika eritreretina mbola ho avy fa Andriamanitra tsy milaza hoe zao na mitaona tahaka izao na mivolana tahaka izao no hitrangana zany rehetrarehetra zany fa nampahafantarany fotsiny fa tsy maintsy misy zany fa tanjona kendren'Andriamanitra ke ny atonga ny olona hitandrina ny atonga ny olona mba hiampina tanteraka ka na ho avy tampokaraha ny loza ho an'ny olona tena miampina dia arovan'Andriamanitra izy ary tsy vita amin'io miampina fotsiny fa zay le fiembenany takin'ny tenin'Andriamanitra zay dia nisy fikirana amin'Andriamanitra sy ny fahaizana miaino ny toromarika rehetra omen'Andriamanitra matetika amin'ny toe-javatra tahaka izao zavatra tsikaritrsika rehefa tena misy tokony loza tena saiky ny firenena rehetra no mitodika amin'Andriamanitra fa rehefa manomboka mitsahatra ny loza dia lasa ohatra misaraka izany ny sehatra ara-nofo sy ny sehatra ara-panahy ohatrany hoe le fivavahana dia anjaran'ny mpivavaka ihany fa eo amin'ny sehatra ara-nofo saiky tsy hita miverimberina intsony any ambavan'ny olona ny fitaomanany olona hifikotra amin'Andriamanitra anika ny afatra ara-panahy rehetra dia ataon'ny olona kilabao tsy rarahin'ny olona kanefa tsy fantany fa Andriamanitra dia miantso ny olona rehetra mba hisikotra tanteraka aminy atanteraka n'ilay teny hoe sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah ho tokony izany hoe tokony ho fiaina ny firenena rehetra mihitsy na dia eo misehatra ara-nofo ohatra ny mametraka ny fiainany eo am-pelatanan'Andriamanitra mba tsy hahatonga fandravana ka ao anatin'izay andro fanavotan'izay amin'ny lafiny anankiray isika saika ny tanterahana isa-taona zany fa rehefa manakatra ny zava-panahintsika dia fiainana ny andro fanavotana satria rehefa tonga Jesosy Kristy tsy nisy zony mpisorona be tetỳ amin'ity zao tontolo zao ity satria ny vanim-potoana hitrangan'izay fanavotana ataon'Andriamanitra izay mitaraina ny mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra ary misy fotoana voafetra no hijanonana eo ka raha sanatria maty eo amin'ny efitra masina indrindra ny mpisorona be dia izay ilay Andriamanitra tsy manindra fo izay mahatonga loza ho amin'ny zanak'Israely fa raha tafatsangana ny mpisorona be ka tafavoaka velona avao amin'ny efitra masina indrindra dia fifaliam-be ho an'ny zanak'Israely izay tena nampooriny tenany fa mamindra fo Andriamanitra mitsahatra ny loza manavitra Andriamanitra ary tsy gagitsika amin'izao vanim-potoana izao satria marina fa tsy misy tsony ny mpisorona be ara-baky teny ety amin'ity zao tontolo izao ity izay miditra ao amin'ny efitra masina indrindra fa noho ny amin'i Jesosy Kristy dia manavitra Andriamanitra ary asehony amin'ny ampahany izay fanavotana tanterahan'izay eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona rehetra dia izay no andraisantsika valim-bavaka avy amin'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao hoe tonga ny volana septambra sy oktobra mamaly vavaka Andriamanitra feo amin'ny lafiny anankiray ihany keo raha mijery ny zava-panahy mahatonga antsika miresaka hoe ilay tenin'i Jehovah tsy hoe isa-taona ianareo dia izao ihany ny tanterahanareo fa ny tenin'i Jehovah ho lalàna mandrakizay izany hoe zavatra fanompoam-pivavahana tokony ho tanterahana na dia amin'izao andro iainantsika izao azy ary izay no mila anakarana ny zava-panahy anatin'ny tenin'ny soratra masina satria mahalalàna mandrakizay azy tonga teto amin'ity zao tontolo izao ity Jesosy ary io Jesosy izay tonga teto amin'ity zao tontolo izao ity dia tena mpisorona be
fantatry ny kristianina rehetra zany nampitsahatra ny fanatitra latsatra rehetra izy, tsy misy tsony ondry atao fanatitra na omby atao fanatitra amin'izao vanim-potoana zao, fa ny fanatitra tena kasitrahan'Andriamanitra dia fanatitra izay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Natanteraka indray mandeha ny fanompoam-pivavahana rehetra izy, fa tsy midika izany hoe mitsahatra ny fanompoam-pivavahana. Nitsangana tamin'ny maty izy niakatra ho any an-danitra, ary raha ny soratra masina dia ao amin'ny hevitra masina tsara indrindra izy any an-danitra amin'izao vanim-potoana izao. Mbola manohy ny asany, mitaraina amin'ny feo tsy azo tononona ho an'ny zanak'olombelona rehetra, fa tsy maintsy misy ny loza izay tsy maintsy ho avy, ary mitaraina amin'ny feo tsy azo tononona Jesosy amin'izao vanim-potoana izao ao amin'ny hevitra masina indrindra any an-danitra. Ary voafetra nefa ny fanompoam-pivavahana izay tanterahan'i Jesosy eo amin'ny hevitra masina indrindra, satria tsy maintsy misy vanim-potoana hitsanganany tao. Ary rehefa tonga izay vanim-potoana hitsangana ny mpisorona be na Jesosy avy eo amin'ny hevitra masina indrindra izay, dia izay ilay fiverenana eto amin'ity zao tontolo izao ity, izay ilay fiavian'i Kristy, izay ilay fahataperan'ity zao tontolo izao ity. Ary izay no mahatonga antsika amin'ny resaka hoe ara-bakiteny, dia izay fiverenan'i Jesosy Kristy izay misy zavatra roa tsy maintsy hitranga. Fandringanana amin'ny lafiny anankiray, satria Jesosy tsy ho faty mihitsy izy ao amin'ny hevitra masina indrindra, fa mitsangako velona eo. Dia tahaka an'izay nyresantsika hoe rehefa ny mpisorona be nitafavoaka velona vao amin'ny hevitra masina indrindra tamin'izany vanim-potoana izany, dia fifaliam-be ho an'ny zanak'Israely rehetra sy ny tompon-tany sy ny vahiny, fa mamindra fo Andriamanitra, ary tsy misy mihitsy mpisorona be maty tao amin'ny hevitra masina indrindra. Fa amin'ny fotoana izay hitsanganan'i Kristy avy eo amin'ny hevitra masina indrindra ka hiverenana eto amin'ity zao tontolo izao ity, izay fanombohan'ny fandravana n'ity zao tontolo izao ity, dia misy fifaliam-be ihany koa ho an'ny olona tena nampahory ny tenany, satria izay ilay famonjena. Fa amin'ny lafiny anankiray ho an'ny olona tsy nampahory ny tenany dia fandringanana amin'izay vanim-potoana izay, satria izay ilay mitakotra ny famondram-pon'Andriamanitra. Ka ny olona tsy niampona dia ho tonga amin'ny fandringanana tanteraka amin'izay vanim-potoana izay. Ary izay no mahatonga antsika amin'ny resaka hoe ara-bakiteny aloha ny volana septambra sy oktobra, izay ilay volana tisri, mampiseho ny andro fanavotana, izany hoe Andriamanitra izay mamaly vavaka antsika ka mahatonga antsika miada-pinaritra amin'izao vanim-potoana izao, nandresy ny loza vokatra ny famondram-pon'Andriamanitra. Fa amin'ny lafiny anankiray ihany koa ny andro fanavotana dia vanim-potoana izao iainantsika izao, mandra-pahatonga an'i Jesosy Kristy eny amin'ny ramany lanitra, satria ny anam-pofontsika an'izany dia Jesosy mbola ao amin'ny hevitra masina indrindra amin'izao vanim-potoana izao. Ka raha ao amin'ny hevitra masina indrindra Jesosy, dia ny zavatra takiny amintsika dia ny fampahoritena. Ary io fampahoritena io tsy mitsahatra raha tsy amin'ny vanim-potoana izay hitsangana ny mpisorona be avy eo amin'ny hevitra masina indrindra. Ary izay no mahatonga antsika amin'ny resaka hoe ny fanompoam-pivavahana tsara ho adediantsika mpivavaka, ho adedian'ny olona rehetra, ho adedian'ny fiangonana, dia ao anatin'ny andro fanavotan'Andriamanitra tsika amin'izao vanim-potoana izao, miandro ny fitsanganan'ilay mpisorona be avy eo amin'ny hevitra masina indrindra, ary ny fanontaniana mipetraka amin'izay vanim-potoana izay ny azo antoka tsy maty eo mpisorona be. Tokony ho fifaliana ho an'ny olona izay miandrandra famonjena, kanefa ny famonjena izay tsy azo foana raha tsy nampahory ny tena ny olona, fa tsy tahaka ny tamin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany. Ara-bakiteny nitsangana mpisorona be, namindra fo Andriamanitra, tsy ringana ny zanak'Israely na tsara na ratsy, fa ny vanim-potoana hiverenan'i Jesosy Kristy dia zavatra nitrangaka ohatrany tamin'ny andro Paska ihany koa ny zavatra hitranga amin'izay vanim-potoana izay, satria mivonkona ao anatin'ny fahataperan'ity zao tontolo izao ity ny fantanterahany zavatra nitranga amin'ny lafiny anankiray tamin'ny andro Paska, satria tamin'ny andro Paska nidina Jehova ary zavatra roa ny zavatra nitranga. Nisy ny fandringanana ho an'ny Egiptianina, matoan'ny Egiptianina sy ny fitsarana ny Andriamanitra ny Egiptianina tamin'izany vanim-potoana izany. Loza, satria inona ny antony?
satria na dia fantatry ny egiptiana raha ny fehipetra napetrakaandriamanitra tamin'ny zanak'israely zay le fehipetra napetraka tamin'ny andro pasika izay tsy natao ho tandremany zanak'israely irery fotsiny ihany fa raha tonga saina ny egiptiana tamin'izany vanim-potoana izany dia nanaiky sy nananja ny fehipetra hoe tena namono ny zanak'ondry tsy misy kilema ary ny raha ny zanak'ondry natetina tamin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana nidiny Jehova ka na zanak'israely izy na jentilesy izy raha nanatanteraka n'izay fehipetra izay dia nisy ny famonjeny Jehova fa ny egiptiana tamin'izay dia tandindony ny olona izay tena tsy niraharaha tsy natoky fa manana fahefana aminy io Jehova Andriamanitra io satria nanana andriamanika fa ny egiptiana tamin'izay vanim-potoana izay nitoky tamin'ny andriamaniny nanantena fa hamonjy azy ny andriamaniny nanao tsinotsinona ny afatra napetraka Jehova ary nipory fony Jehova tamin'izay fa tsy misy fotony ny andriamanitra ny egiptiana satria tsy nasakana ny fahamarinany tenin'andriamanitra tsy ho tanteraka izany fa zay tsy nahitana n'lay raha famantarana zay le fehipetra napetraka tamin'ny andro pasika dia fandringanana ny vokany fa tamin'ny lafiny anankiray dia nisy ny famonjen'andriamanitra ny olona rehetra izay tena nihiboka tamin'izany vanim-potoana izany namono ny zanak'ondry tsy misy kilemy ary nanatete le raha famantarana tamin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana dia nytenin'i Jehova zay fantatritsika tamin'izay vanim-potoana izay hoe hidina izao ka raha mahita-ndraha eo amin'ny trano izay hitoeranareo dia tsisy loza andringanana anareo ary miseho ao anatin'izany raha fitinina ny fehipetra rehetra izay niraisiny manerina n'izao tontolo izao teo amin'ny firenena na dia tsy fantatry ny olona ary hoe zay le tombo-kase ny tombo-kase dia ny fanekena ny fehipetra napetrak'andriamanitra tamin'ny alalan'ny olona zay ny rahany ary miseho amin'ny fomba rehetra zay fehipetra zay apetrak'andriamanitra zay no mahatonga antsika miresaka hoe ny pasika dia mariky ny fidinan'i Jehova mandringana izy amin'ny lafiny anankiray fa mamonjy izy amin'ny lafiny anankiray fa saingy tsy mbola tonga ny fahataperan'izao tontolo izao raha ny tantara tao amin'ny exodosy fa iny ilay marika ny fiaingana hiala eo amin'ny tany Egipta andeha ho any amin'ny tany Kanana ary zay le fialana ao amin'ny tany Egipta zay rehefa avy nandringana ny olona tsy nanaja ny fehipetra Andriamanitra ary namonjy ny zanak'Israely tsy hoe rehefa nivonjena ny zanak'Israely tsy ho tratry ny loza dia tafavoaka dia niada-pinaritra fa fanomanan'Andriamanitra fotsiny zanak'Israely tamin'ny andro pasika hoe le fehipetra zay nomena dia fehipetra tsy tandremana fotsiny tamin'ny vanim-potoana io fa fehipetra tokony ho fiainany zanak'Israely mandra-pahatonga ny vanim-potoana anankiray hidirany ao amin'ny tany Kanana eo amin'ny sehatra ara-panahy dia zay koa ny pasika zay nomen'Andriamanitra antsika na ny loza zay mitranga zay fantatritsika zay niatra manerina n'izao tontolo izao dia famerenan'Andriamanitra ny olona amin'ny laoniny tanteraka mihitsy mba hiverina naja ny fehipetra mitsahatra ny loza tsy midika izany fa mbola voavonjy isika fa eo amin'ny sehatra ara-nofo tsy maintsy mbola misehatra zavatsarotra itsika ary le toepana miambina mitakin'Andriamanitra tamin'ny vahoakany rehetra mba hahatonga azy rehefa mitsahatra ny loza dia tsy hanao tsinotsinona tsony ny fehipetra satria mbola mitoy ny hidy mbola be dehibe ny zavatsarotra zay mbola andalovana mbola be dehibe ny loza zay tsy ampozina zay tsy maintsy hitranga satria na tiatsika na tsy tiatsika dia marina foana ny tenin'Andriamanitra hoe isy loza tsy misy to azy mbola betsaka ny fanakorontatana sy ny fahavalo zay mitranga eny an-dalana tahaka ny zanak'Israely zay niala teo amin'ny tany Egipta andeo any amin'ny tany Kanana be dehibe angereo firenena jentilesy zay niandrika ny fotoana ny zanak'Israely mba handringana azy eny an-dalana eny ary misy tamin'ireny firenena jentilesy ireny ary no nanampy-tambo ny zanak'Israely mba hiodina amin'i Jehova mba hatonga fandringanana ho azy betsaka ny tafalatsaka tao anatin'ny fitaka tamin'ireny vanim-potoana ireny ka na ny fialany zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta andehany amin'ny tany Kanana dia tsy hoe voavonjy izy tamin'ilay andro pasika dia tsy ringana fa ny akamaroany zanak'Israely ange ringana teny am-pandehanana vokatry ny
tsy fitandremany ny fepetra napetraka andriamanitra dia zay ko ny zavatra hitantsika amin'izao vanim-potoan'izao tahaka ny hoe nandresy isika ary zay ny tokony hitandremantsika mba tsy hatonga le tenin'andriamanitra ho tanteraka amintsika io ndrao dia mieritreritritsika fa miadana sy mandry fa izay ka anjoatsika ny fandringanana fa zao vanim-potoana zay anomboatsika mandray ny valim-bavaka nampitsarina ny loza namalian'andriamanitra vavaka atsika ka afaka tamin'ny ny aretina zay nampivarahotsana ny tranga teo amin'ny firenena dia hoe tsy hisy tsony fa manomboka miaingytsika ary fantatritsika ny fepetra rehetra zay azo lazaina fa fahendrena avy amin'andriamanitra hoe fa manomboka miva miala ao anatin'ny fihibohantsika kanefa ny baiky nomena dia mbola mitoy ny fitandremana rehetra ary zay na misehatra ranofo na misehatra ra-panahy marina zany satria miditritsika ao anatin'la andro fanavotana lehibe an'andriamanitra zany hoe arabaky teny tany amin'ny testamenta taloha dia volana septambra sy oktobra zay iainantsika amin'izao vanim-potoan'izao ary marina ny tenin'andriamanitra manomboka miditra amintsika ny fanavotana fa rehefa jerevana misehatra ra-panahy dia izay fa mipopavahany andro fanavotana zay dia tena iainana mandra-patonga an'i Kristy mitsanga avy eo amin'ny efitra masina indrindra ka tonga tena fanavotana ho tanteraka amin'izay vanim-potoana zay ary aoriana ny fanavotana zay ho tanterahan'i Jesosy Kristy ny zavatra hitranga dia tsy misy tsony fizahany-toetra na fakam-panahy anjoany zanak'olombelona rehetra rehefa tonga Jesosy ka tena ho isan'izay ho avitra ny zanak'olombelona rehetra fa tena zay le fiedana mandrakizay zay menjady ka io natonga antsika ny resaka amin'io vanim-potoana atongavan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoany lanitra io dia mivonkona ao anatin'io vanim-potoana anankiray io ny Paska satria Jesosy Kristy ilay mpisovona be niainga nitsangana avy eo amin'ny efitra masina indrindra zay manambara fa manavitra Jesosy ainadio afaka mifoatana amela eloko ampitsahatra ny loza marina zany ho an'ny olona nankatony fepetra fa mivanim-potoana zay atongavan'i Jesosy Kristy ataperantey zao tontolo zao ty na dia fanavotana aza le izy dia tsy taka ny Paska hoe navotana ny zanak'Israely dia misy lalan-davitra hodiaviny amin'izay vanim-potoana zay andehany amin'ny tany Kanana fa io ny fahataterahany amin'izay vanim-potoana zay hoe io le fandraisan'i Jesosy Kristy ny olona natoky azy mba hiditra amin'ny fiainana mandrakizay ary amin'io vanim-potoana io koa nefa ny zavatra nitranga tany amin'ny tany Egipta koa hitranga ny fahataperan'ity zao tontolo zao ty dia sady Paska no andro fanavotana io vanim-potoana io mivonkona ao anatin'ny fotoana ray ny fampivavahana dia ny fandringanana ny olona tsy manaja ny fepetra satria fantatritsika raha ny any amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia ny fahataperan'ity zao tontolo zao ty dia andro hidinan'Andriamanitra andro hiverenan'i Jesosy Kristy ary amin'io vanim-potoana io mijery mitompo-kase eo amin'ny olona Jesosy le nahitany ny tompo-kase an'Andriamanitra zay mampivarahontsana ny olona nefa mieritreritra an'izay satria ny ankamaroan'ny kristianina dia tsy mahafantatra hoe firy marina ny tompo-kase an'Andriamanitra satria voasoratra mazava ao anatin'ny baiboly ny tompo-kase avy amin'Andriamanitra fa mifantatry ny olona dia le tompo-kasehan'ny biby ty le atahoran'ny olona le hitondran'ny olona fotom-pampianarana amin'izao vanim-potoana zao zay matetika miodina tsy mifanaraka amin'ny soratra masina dia le 660 sifra 666 io no jerevan'i Jesosy Kristy ka zay ahitany ny tompo-kase an'Andriamanitra zay le tary amin'ny Exodosy 12 inona le tompo-kase an'Andriamanitra le raha natetina teo amin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana fa rehefa dia najerevanao ny soratra masina dia misy isa koa izy io satria zava-panahy no tenenina ao ambadik'izay isa ny tompo-kase an'Andriamanitra izay tsy fantatry ny olona dia zay ahitana an'io dia marina ny teniny ho avy Jesosy fa zay ahitana le raha famantarana na le tompo-kase an'Andriamanitra tsisy loza andriganana azy fa amin'io vanim-potoana io ihany koa ho avy Jesosy Kristy ary ny olona tsy ahitana n'le tompo-kase an'Andriamanitra za tompo-kase roa ihany misy dia le tompo-kase 660 ary zay ahitana ny tompo-kase 660
ambenynjato io dia zay lay fandringanany dia mivokiny manavitra zay lay andro fanavotana kanefa pasika ihany ko satria misy raha mandriky zavatra roa no hitranga misy fandringanana misy famonjena misy fanavotana ary miaina ao anatin'izany tsika zay no mahatonga atsika miresaka hoe ny fanompompivavahana tokony ho tanterahana zao ary tsy afabela amin'izany na kristianina na tsy kristianina satria lalàna mandrakizay ho tanterahany zanak'Israely sy ny tompotany sy ny vahiny zany hoe na jaintilisy na mino dia atao natao ahalala n'izany rehetrarehetra zany mba tsy hanenina izy ka ho tonga ny fandringanana ary zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra miresaka amintsika hoe tena ho lalàna mandrakizay ho tanterahana zany ary ny olona rehetra ozy ampahoro ny tenany ary zay le fampahoritena zay ninina tsindrina zay mba tsy hatonga atsika anjeniny andro lava ka hatonga atsika hiala amin'Andriamanitra velona tsy ankatao ny fipetra rehetrarehetra fa ny zavatra mitranga dia fampieritrretan'Andriamanitra atsika sy fanosihan'Andriamanitra atsika mba hampahoro ny tenantsika mandra-patonga ny vanim-potoana tena hialan'i Jesosy Kristy eo amin'ny efitra masina indrindra zany hoe ny vanim-potoana ny fanompom-pivavahana tena mendrika ho tanterahana amin'izao andro faran'izao dia le fampahoritena le fanompom-pivavahana ny fanavotana dia mila dinihana tsara io no resantsika satria tsy afabela fitiavan'Andriamanitra atsika nampahafantarana n'izany rehetrarehetra zany mba tsy hatonga atsika ho tratry ny loza satria ny loza dia nataon'Andriamanitra hiatra amin'ny olon-drehetra fa misy kosa nefa ny fiarovan'Andriamanitra ao anatin'izay dia zay tena mampahoro ny tenany ary zay le fampahoriteny zay tena ilaina mba ho fantatry ny vahoaka rehetra mba tsy hatonga ny olona hanenina dia hoe anka efa lasa ny loza tsy ilaina ntsony ny mivavaka fa Andriamanitra ny tompo marika ny amin'ny zavatra rehetra ary matoa reny sofintsika zany rehetrarehetra zany dia hiaro atsika Andriamanitra dia hanavitra atsika Andriamanitra ary tsy vitany hoe amin'izao vanim-potoana izao fotsiny satria nasehoan'Andriamanitra zany manavitra izy namaly vavaka atsika itsika tsy mijery tsony zay any ivelany ihany fa zavatra mitranga teo amin'ny firenena eo mitokantrano amin'ny isam-batan'olona tsiraray avy zay mbola velonaina amin'izao vanim-potoana izao nanavitra atsika Andriamanitra fa zay fanavotan'Andriamanitra zay tia haritra eo amintsika ka raha tonga tapoka Jesosy Kristy zany hoe le fitsanganana eo amin'ny efitra masina indrindra hanavitra dia zay le fanavotana nataon'Andriamanitra amintsika zay ho tanterahany ara-baka teny amin'izay vanim-potoana zay satria ho arovantsika tsy ho ringana ka hizotra ny lalan'ny fahaverezana fa arovany mba andovany fiainana mandrakizay dia zany rehetrarehetra zany zavatra tokony ho diniantsika lalina mba tsy hatonga atsika hiala amin'Andriamanitra velona ka aneketsika ny fipetra zay omen'Andriamanitra ary miseho amin'ny lafiny rehetra io ary tsika mila mahay mihaino mila mamantatra ny karazana fipetra rehetra fa ny fipetra zay mikatsaka fiadanana fa tsy korotana zay naova amin'Andriamanitra na misehatra ranofa na misehatra ravanary raha vao manaja n'izay fipetra zay le fampahoritena satria ny fipetra dia fanatanterahana zavatra tsy mahazatra atsika hatramin'izay kanefa hiteraka fanavotana ao atsika ka matoky sy mino fa haritra mandrakarifintsika manomboka amin'izao vanim-potoana izao tsy taka an'izay lasa zay hoe rehefa tonga ny loza vao hitotika amin'Andriamanitra vao anatin'izao fanavotan'Andriamanitra zao amin'izao ora sy fotoana izao amin'izao volana tisry zao mba ahafahantsika mandray le afatra avy amin'Andriamanitra hoe ahoana moa ny fomba hiainana zany fampahoriteny zany mandritra ny vanim-potoana zay mbola hanomezan'Andriamanitra tombonandro mpahavelomana ho atsika mba tsy hatonga atsika ho tratra ny loza ka raha tonga tapoka ny loza dia mba tsy ho tahaka an'izay zavatra mitranga teo aloha zay mitranga eo amin'ny fiainantsika dia matoky sy mino fa ny fanahy masin'Andriamanitra iasao anatsika mba tonga atsika hisaintsaina mandrakariva ny amin'Andriamanitra zay tompony teny farany vavakintsika misatranao Jehovah-Andriamanitra ray ny teninao ndray zay tonga taminay teny mampieritreritra kanefa teny mpitiavana mba tsy tohizany loza eo amin'ny fiainanay tsiraray avy mba tsy hatonga anay anjeniny andro lava satria
betsaka ny zavatsarotra tsy maintsy andalovana ny fahavalo ary ny loza maro isan-karazany vokatry ny fihidina ny zanak'olombelona rehetra kanefa nitanjonakendrenao anatin'izany rehetrarehetra izany amin'ny lafiny anankiray dia famantarana fa ho avy Kristy ary tsy ho ely kanefa fampahafantaranao anay koa fa nambaranao dia mimelo ny loza araka ny teninao hoe tsy manao ny inona no inona tokoa zay voatompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpamompony dia nambaranao dia mimeloza ny rehetrarehetra izany ary manovitra lalana ianao mba afahanay miala amin'ny zavatsarotra sy ny loza zay mety ho avy dia misaotranao Jehovahandriamanitra ray kanefa dia mangataka aminao izahay le fanahinao zay niteneninao hoe tsy hoesoronao aminay nao ka mbola hiasa tanteraka eo amin'ny hevon'izao firenena zao eo amin'ny hevon'ny kristianina mba tsy handeha hampahazarany intsony amin'izao vanim-potoana izao fa nakiondrika ka hanaraka ny famarinany teninao mba hiadanany ty firenena ty atoko sy mino izay fa ny fanafotana izay ho tanterahanao tsy lainga akory ary nasehonao famarinany zany fa hiaro manoka ny ty firenena ty ianao hiaro manoka ny kristianina rehetra zay tapa-kevitra marina tena ankatòa ny teninao anaraka ny fepetra napetraka ao satria ny teninao tsy miova fa maharitra mandrakizay ary tsy misy famarinana miovaova ao aminao fa ny teninao no manavitra anay dia zany teninao marina zany tompo no tafalatsaka lalao anatin'ny fonay tsirairay avy mba tsy ho isan'izay ho ringan'izay fa ho isan'izay goka lay fifaliana ny amin'ny fanafotana izay tanterahanao amin'ny fiainanay dia matoko sy mino fa ny fiarovanao dia ho amin'izao firenena izao mba ho fitaratra manerina an'izao tontolo izao atonga an'izao tontolo izao hitodika tanteraka aminao dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy amen dia manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy fa soavana sy ny fiadanany tompo amintsika mandrakariva velomatoa